Sehatry ny fitanterana indraiky kosa misedra olana ireo fiara vaventy mitatitra solika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao lafo loatra hoy ny tompon'ireo fiara ny saran'ny fitiliana ireto fiara ireto mangana izany ny faharetana izay fitiliana izay. Menina noho ny fahatarana amin'ny fanaovana ny fitiliana amin'ny fiara tompon'ny camion citerne mpikambana ao anatin'ny fikambana mitatitra solika matianina APTH na ny association des professionnels de transporteurs des hydrocarbures. Nambaran'ny tompon'andraikitra fa manaiky ny fanaovana contrôle izy ireo fa anisan'ny fanamariana nentin'izy ireo ny fahalafosan'ny fanaovana fitiliana izay mitentina 5 tapitrisa ariary sy ny filonana ny fanatanterahana izany. Entolotsika amin'izao fotoana izao amin'ny toerana anankiray fanaovana contrôle na camion citerne. Tiako aloha no milaza aminareo fa zay dia manaika amin'izay anaovana contrôle ny camion citerne anay. Fa kosa eo anatrehan'izay mba tsara vahavahana tsara mihitsy eo anatrehan'zareo ataontsika hoe ty service anankiray avy any andafy ty mponony contrôle citerne anay fotrany somary ataontsika amin'ny teny frantsay mi-exiger zavatra tsy tokony exigena loatra izy raha ampiarina amin'ny any andafy sy ny eto Madagasikara satria antony dia ny camion citerne dia efa nandritrina ataontsika hoe efa 20 taona lasa zay nefa niaina teto Madagasikara. Ry zareo reto vao roa taona zay no niasa teto. Dikan'izany dia amin'izao fotoana zao izy dia sy camion citerne zay efa niasa tao anatiny ataontsika hoe 10 taona na 20 taona lasa dia ilainy vaniny daholo ampitovizina amin'izay zavatra ohatrany hoe mahavaovao azy. Zay zany ny zavatra misy. Ka raha fa amin'izao fotoana zao zany contrôlena ny camion citerne dia efa nisy kosa zavatra mifampiraharanay fa ny zavatra zay efa vita tany aloha satria efa nisy mpanao an'izao teo aloha dia tsy tokony hidiran'izao tsony. Dia amin'izao fotoana zao izy dia hidirany daholo ny zavatra tsy tena tokony hidirana. Hitanareo ty camion citerne ty zesaka nisy ataontsika hoe tataka ana aluminium moa zao ty citerne ty. Dia eo amin'ny resaka raha misy dia misy 5 cm zay azonareo sary teo dia hoe hosodeny io zany. Io ty camion citerne ty aloha tsoroka aminareo fa mitondra fiolona mitatitra fiolon'ny jirama manao ny tanàna ny Tamatavy io zany. 3 volana io zay naveziveziny zareo teto foana noho zavatra io nataonay soudure amin'ny alalan'izay aloha dia nlazaina fa hoe tsy mety io fa maka certificat fa misy mpanao soudure zay certifié. Ka zay mampatonga anay amin'izao fotoana zao ohatra ny somary mbanao antso eo anatrehan'zareo ary efa niona izahay transporteur ny hydrocarbure tamin'ireo mpampiasa anay dia ny GPM mampilaza azy tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny Total, Joviana, Galana, Shell hoe tokony satria zareo ny tena mifampiresaka tamin'ireo ka nambaranay tamin'izay fotoana zay tokony mba hampionana aminay aloha transporteur satria zay neny mandoha volana io resaka fanamboarana ny camion io dia tokony zany eo anatrehan'izay zavatra zay zareo mba tokony hifampiresaka tsara aminay ohatran'izao ny tokony atao ary amin'izao fotoana zao nisy ny teo ny MPS zay talohan'ny zareo dia nisy moa zany ny resaka appel d'offre dia lasany zareo reto le ty hoe apavy ty tsy dia tena nisy disadisa be ohatran'izao nefa hatramin'izay koa tsy nisy mihitsy ny zany ataontsika hoe dégâts matériel na sanatria hoe mipoaka na nanariny camion teny an-dalana lalana moa raha antsika malala ny lalana eto Madagasikara fa zareo reto amin'izao fotoana zao no sady lasa miopapana ny tarifana contrôle lalainy zareo aminay. Alors resahan zay fa tena miopapana afaka omenay aminareo ny resaka momba ny facture efa nanaovany amin'ireo camion tompona camion citerne reo ka raha eto no miresaka aminareo dia manazava fa tsy hoe za rery fa za loatra amin'izao ny tratra fa ny ataontsika hoe ny 50 isan-jato n'izay transporteur tonga tato tsisy zay tsy nikaikaiky tamin'izareo ary zay nefa nanaovanay fiantakoroso tamin'izareo pétrolier hoe mba ary ifampireso aloha zareo fa nareo ane no mifampiresaka tamin'ireo ary alohany ifampiresahana amin'ireo olon'ireo tokony mba miresaka aminay keo nareo satria zay no andolo vola zay le izy fa tsy zareo GPM eo anatrehan'izay moa dia efa nilaza zareo fa ampiona aminay tsy mbola nisy fiaonana hatramin'izao fa raha volana zay no fampiresaka zay dia zao nefa ny contrôle tsy maintsy mandeha foana ny tômobile tokony ampiasaina to zao tokony hitatitra ny solika ny jirama hatramin'izao dia mbola eo fikambana mitatitra solika matianina zay miantso ny tompon'andraikitra ny hamana aingana ny olan'izy ireo.